amboy parfo ilenany sorpe vehivavy efatra lasany dahalo matony vonoina fa tsy nahalo vola ho takalony sarandalana zotra nasionaly rezionaly antanàn-dehibe hisy fiovana manaraka ny fiovaovan'ny viditsolika fampiteha Madagasikara tsy azo tazany-potsiny hiverina hitambatra ireo mpanao politika tsy mitazana na mipetra-potsiny manoloana ny fanodinana ny safidim-bahoaka sy ireo letrezana ary osika sy tsy fanarandalana maro natao tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo ny tiako Madagasikara sy ny firaisan-kiny mitombina avokoa ireo ayay sy fanambarana natao hatramin'izay nanaovany antoko-tsikera sy fanamariana satria manamarina izany hatramin'ireo mpitsara nandritra ny famoana ny voka-pifidianana ofisialy ny zoma lasa teo ho ny flo nasionaly ny tim ravalo manana marika anaiky an'izao voka-pifidianana zao ve tsika dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony isy atsika sa ahoana atao mangina tapona treo ry vahoaka malagasy ianareo mpiaramonina aminay eto Madagasikara misy fotoana dolo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana efa nanambary izahay fa fifidianana tsy manara-dalàna sy feno osoka sy alabato no nisy teto Madagasikara tamin'ny fifidianana zay ho be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina tamin'ny faraiky amby folo ny volana desambra lasa teo iny hold-up électoral filazana azy na terrorisme d'état tsy namorona mihitsy nanandainga izahay raha niteny amin'izany zavatra rehetra zany dia niarahantsika ny eno na eno fa ny fitsarana mihitsy no nanamafy sy nanamarina tamin'ny didim-pitsarana navoakany fa nisy ny osoka tamin'ny fanaovana fanovana ny PV ary nisy ireo gendarme isaina ny fidy tamin'ny toerana tsy tokony hifidianana koa ireto misy ohatra roa mazava tsara mekonareo le ohatra zay voalazan'ireo mpitsara tribonaly administratif ohatra voalohany mikasika ny osoka izao ny voalazan'ny fitsarana satria raha tao amin'ny bureau fandatsaham-bato laharana 111 point 101 070 201 EPP Ambohida efatra fa sivy commune Antananarivo renivohitra manokana na dia mifanandrify avokoa azy ireo antotanisa rehetra no raiketina dia hita fa misy takosona sy isambatony laharana fahafito fantareo tsara zany hoe laharana fahafito zany raha ny hita dia efatra amby dimapolo no mazava nefa lasa efatra amby dimapolo sy roanjato satria raha ny tao anatin'ny bureau fandatsaham-bato laharana 111 001 ihany 066 060 ray amby zato EPP Ouest Ambojanahary efatra voalohany manokana dia gendarme isa 520 mpamita hiraka vonjimaika manana taratasy fanamarinana ara-dalàna fa kosa tsy misoratra ho isan'ireo mpifidy tao amin'io farim-pifidianana io teta tanyreny vohatra zany no mbola afaka ny fidiana za zany profa tena nisy ireo netiny ohatra roa fotsiny eo azy zany meko anareo e hatrany ampiandohana tamin'ny fomba nanaovana ny ordonnance ny hoe fahitany tsy fanaran-dalàna teo ny nanaovana izany tambabe na collective raha andota taratasy tokony atao ho an'ny sambatan'olona porofo ny zava-misy ny flora valomanana fa tsy maintsy natao izay nalàna ny candidat-mpanjakana tamin'ny fomba rehetra hatramin'ny fanitsakitsahana ny lalàna ijoro anohitra ary tsy sakatony voka-pifidianana itiako Madagasikara ary anajany voalazana lalàna velona ka metraka fitoriana fandravana didy iny amin'ny filakevim-panjakana voalohany aloha ny tsy fetezan'ilay processus électoral mihitsy hoe satria nisy an'ireo lay ordonnance zay tokony mandeha individuel le olona mitondra an'le izy fangatana azy nefa dia tonga teo dia natao collective anankiray amin'izany ohatra raha teo arrondissement voalohany telonjato eo nisy any tonga nangataka
tamin'ny zareo teo telonjato nisan'ny olona nangataka hoe tsy tafiditra anatin'ilay liste mpifidy hoe mba irotsaka zay angataka dia nahazo 11 000 izy zay tsy avy any aminy dia namaly zareo reo hoe avy any ambonina anao azy a fa tsy avaty aminay maro zany teniteneniko aminareo zany akoatrany fabetsahany voka-pifidianana tsy mifanandrify am'izay tokony ho izy teto amin'ny commune Antananarivo nivoaka tamin'ny didim-pitsarana tsy maintsy natao lany ny kandidan-drareo koa mafisinay a fa tsy akato velively mitsipaka marin-drano ny voka-pifidianana feno osoka sy alatra zay nisy teto Madagasikara izahay a dia tiako resanan'izany ny antoko tiako Madagasikara sy ny firaisan-kina iezaka aloha izahay anaraka zay voalazany lalàna hatramin'ny farany dia iarahantsika mahita eo a ny zavatra ataontsika satria mbola tsy tapitra treo mbola afaka mangataka cassation isika na ametraka fitoriana fandravana an'io didy io milaza ny voka-pifidianana osoka ary ihany koa ampafantatra tsara fa ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état zay manana zay fahefana zay a mbola ao anatin'ny tsara tsika afaka mametraka an'izany tsy misy intsony atao hoe fifidianana manaraka ny fenitra demokratika eto Madagasikara ary tsy manaja tanteraka ny zon'olombelona sarotra araka izany isina fifandimbiasan-toerana ara-demokratika fa be da be re olona zay tena mirahina manoana ary mimbikevitra amin'ireo candidat indépendant na candidat zay hitoanany antoko politika tsy mitovy hevitra ary hitantsika tsara ny fampiororona sy ny fampijaliana ohatra hoe hitantsika tsara ny Antomasina dia rary nove hoe candidat anankiray zao a hitangoronana an'ireo hoe moreg reo dia sahaza ve zany ve ny fomba demokratika zany ve fanajana ny zon'olombelona zany ve fanajana ny fahalalana amin'ny teny tsy manao hevitra tsy marina zany fitondrana terroriste mihitsy neto ary malala n'izany daholo zao firenena rehetra zao hoe fa ahoana iny ny zavatra misy a Madagasikara fa zay le zay hoe tsy hijanona treo akorytsika koa mafisinay ary fa tsy akato mihitsy izahay hoy aho areo antoko politika hafa na ireo vondrona hafa na ireo tsy miankina dia efa samy nanao ny heviny enitsika tsara ray ka hoy aminareo hoe adidin-drareo amin'ny fitsarana amin'ity administratif no mandefa anio fitoriana any amin'ny penalina satria ireo olona nanao tsy fanao reo ike tokony arahana tokony hotoriany satria raha zay a mbola manao ihany fa misy miaro izy ireo izay ny mahatokana hoe amafisinay ara fa fa tsy hanao amin'ny tribunaly administratif satria tokony atao ny fitoriana azy any amin'ny cour pénal any amin'ny ady eloko dia raha ohatra tsy mandeha dia hanao azy raikio tsika mitaky ny anaovana fanadihadiana amoana sandraisana fepetra amin'ireo tomponantoka tamin'ny osoka nandritra ny fifidianana ny tiako Madagasikara raha ny fanamafisany betsaka ny zavatra tsy maintsy mbola ho ataontsika ametraka fitoriantsika ny amin'ny cassation ary manaraka izany a dia takinay ny andefasany tribunal administratif eny amin'ny fitsarana ny tsara ny ady eloko na ny tribunal pénal ny dossier inyreo zay nolazaina tamin'ny didim-pitsarana navoakany teo fa nanao osoka tamin'ny fifidianana nambarany fitsarana fa nisy nanao osoka nanova ireo isam-bato tamin'ny PV zany a dia midika fa tena misy fandikan-dalàna ary azo tsaraina mihitsy zany a pénalement noho izany tokony atao ny fanadihadiana afantarana hoe izy le olona nanao azy izy le olona nanao an'ireo fanodikodonana sy famadihana ny vatany amin'ny an'ireo a tokony hotoriana sy hosaziana eny amin'ny fitsarana izy ireo satria ho toizany foana zay ny mahatonga amin'ny teny aminareo hoe aza mietehitra itsony sika hoe izy tsony zany fifidianana andeha amin'ny rarina sy nihitsy ny fitsarana tsy miangatra zany tsy isy tsony zany ary tsy isy tsony zany hoe fifandimbiasa toerana amin'ny fifidianana demokratika eto Madagasikara noho zany a dia tokony atao ny fanadihadiana hoe aminareo a afantarana hoe izy ny olona nanao ireo osoko ireo a sy naniraka azy
torako izany ihany koa ny nambara ny fitsarana fa nisy ny zandara zay nalefa ny fidy tamin'ny toerana tsy tokony hifidianana ino tsara nisy ireo zandara voalaza nalefa ifidy tamin'ny toerana tokony tsy hifidianana tokony atao koa ny fanadiadiana ahafantarana hoe izy ireo zandara nandika lalàna ireo ary izy ny naniraka sy atodony kotrika izany fomba fankalaram-bato zany tsy maintsy nisy zany misy sefonyireo rehefa tsy hanao ny ndraikiny a ny sy ny voalazany lalàna tokony ataony tribunal administrativa am'ireo fandikan-dalàna tsy ara-dalàna ireo eny fitsarana dia izahay a no hitory eo an'izy ireo tsy amelantsika fa nylaza hoe tsy ho amelantsika raha tsy hita ny tena marina iady hatramin'ny forany ivoany marina ny tima sy ny firaisan-kina raha ny fanamafisan'androany tsy ray tsy kombakomba amin'ny tsy fanaran-dalàna ary nandiso ny filazana fisina fifanarana ambadika samihafa fa iady hatramin'ny farantsika ary aza kivy mihitsy ianareo oka tsy ho kivy mihitsy nareo fa ahoana ary matokina reo anay fa tsy ray tsy kombakomba amindreo mihitsy zahay tsy ray tsy kombakomba amindreo mihitsy zay mandeha ny feo etseroa président manao dila gauche à droite zay teneny any tenenina na milaza izy hoe nahazo volana tsy rahantsika zany marina foana sarotra miady amin'ny marina fa marina foana ka raha nyteny a tany am-boalohany hoe tsy namorona zay a na nandainga fantatray de ny melona ely izy de nazay mahatonga hoe tsy maintsy antisipentsika zavatra misy ataony daholo zao fanatsarana rehetrarehetra hoe niona tamin'ny anina nandeha tariana anina fa tsy ho azonareo an'izany tsony malagasy oka ry voaka malagasy a mbo tena ho tonga saina isika rehetra ka tsy ho matiny zay vola kely a na fanambatambazana tsisy dikany reny fa tena mijaly ny vaoaka sasany ary tena mbola hijaly a raha mitoy zao mitohintolony miantsony firaisan-kinany rehetra ny flora valimanana ijoro alana fanantenana ho amin'ny avy rehetra ivoan'ny mariny tsy afaka anakana ny lanonana ametrana amin'ny fomba ofisialy ny kandida be ny tanàna nantananarivo no terena no lanina tamina fifidianana fenosoka sy tsy fanaran-dalàna ny fitoriana izay apetraka eny amin'ny filankefim-panjakana tsy maintsy atao anefa ny fitoriana na inona andravana ny didy izay navoaka ny fitsarana misalina ny ady atao amin'ny fanjakana satria izy io a ny fitoriana apetrakay dia fitoriana fandravana ny didy zay navoaka ny rareo amin'ny tribunal administratif dia mangataka ny filan-kevitry ny fanjakana izay na ny conseil d'état anao azy dia tsy manana effet suspensif nefa le didy navoakany dia tsy manana effet suspensif le fitoriana ataonay fa tsy maintsy mizotra ny zavatra ataony anareo izy zay le ilaina fahaizana sy fahalalana izy io za zany azo mametraka fitoriana zay za tsy anazy hoe rapiso no ataony investiture tsy manina zay anaovany azy ihany satria le fitoriana operakay a tsy afaka mistopeny iny zavatra iny any amin'ny conseil d'état tsy teto an-tananarivo reny vohitra ihany fa zaika manerana nosy no nisina fandrombana fa ifam-bahoaka tsy azo ekena sy taza ampotsiny zany raha ny fanamafisana fa mitaky fijoroana satria le olona be dabe nandresireo ne tena tokony andrasy le olona reo fa mivadika ho azy lisy zay natokony lamene zay io ny tantaraiky tao momba ny ambany ny any tsirabe faharoa ny antsoatany be dabe mahita an'izany manerana madagasikara io teneniko anareo fa tsy etantanarivo reny de aiza ave nareo mahita hoe olona lany zao a any atsiranana de gadraina dina ny dikany omaniny raha tamin'ny voiengy mihitsy de tonga de tsy azo be lasaka ty izy lany nefa n'izy migiatra ny aiky ny flot nasionaly ny tima sy ireo antoko politika hafa fa tsy mety ny fitsaratsarana sy fivakisany samy mpanao politika mahalona ny zava-misy ady raha ny rehetra manao ny fampitsarana ny fantrano sy fampitena iainany vahoaka isiny ny fampandrosoana marina ka mila ny firaisan-kina ny tsiraray amina tsapa daholo an'izay le mpiara-dihatra amin'izay fa tsy nety le fisarahany le fivakisana satria zay fantaniana apetraky reo lay olona venivelany reo le communauté international fa naninona natonga nareo ny saraka de hoe sa manana ny ampopony tsy mitovy ny intérêt tsy mitovy ny intérêt a ny intérêt ny anina tsy mitovy ny anina sasany samy manana ny taha daholo ampandroso anareo de nisaraka fa zao samy mahatsapa daholo fa potika le firenena ary voaka malagasy mijaly fa dilanobana mila mahafaka manao azy zay l izy de efa mandeha indray zany zao dao indray tsika hiverina e ditatsika indray mandeha ny resaka ankehitriny amin'ny mety iovan'ny mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta tsay mbola baraingo raha mbola voatazona olo lehibe n'izany ny praiministra ankehitriny
mila manova paikady ny mpitondra izay hita fa tsy mahomby ka mitarika fahalovana eto amin'ny firenena hoy ny antoko fiombonany tsy tombontsoan'olo tokana raha teo no tandrovana ka nomevana indraniky namanamana toy nisatra amin'izay fa tombontsom-bahoaka mba tsy hifantoka satria zay no tsy nahasoa teto amin'ny firenena zany a makany amin'ny kinamanamana satria rehefa mandeha makany amin'ny kinamanamana izy io zany a dia lasa lay tombotsoany zareo sampinamanao zany a no imasoan'ireo mpitondra zany fa tsy lay tombotsoany vaoaka malagasy fa rehefa ohatra isika mifantoka amin'izany fampandrosoana zany dia aoka isika zany hikatsaka ny sy hitady an'ireo olona zany a zay tena mahavoafehan'ilay secteur satria reny no teknisianina mahalala ny sy ampiarina maro samihafa zany zay nde ataontsika hoe olany ty firenentsika ty am'izao fotoana zao zany azadino fa lasa ande ataontsika hoe hadino zany ity équilibre régional ty tato ato na rehefa miresaka atsika fampandrosoana dia tsy afa miala amin'ny faritra fa manino matsika nanao ny rafitra hoe région dikan'izay zany misy olona manam-pahaizana amin'ireny faritra reny ary mahalala an'ilay maharary an'ilay faritra zany ankoatra io mila fiheverana ny mahakasika ireo tranga mamoetra nandritra ny fifidianana teo ho sarotra ny avy tany fifidianana amin'ireo komina nambara fa averina ny fifidianana ho ity mpanao politika ity hiteraka fahabangatoerany zany toy izay niseho tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany ny taona 2024 anamafy ny fahasahiranana ary sakana ho amin'ny fampandrosoana ny tsy fahavitany famerenan'ny fifidianana amin'ireo komina voakasika ka ilana fanaisana andraikitra matetika rehefa misy fafidianana aveanao ohatran'io dia tsy tanteraka ny fitram-pandrakana le izy ary ny ainantsika zany tamin'ny mandany be ny tanàna farany teo zany satria misy teo amin'ny 20 commune angambany tsy nanana be ny tanàna mihitsy zany mandra-pahatapotsy ny mandany le be ny tanàna efa taona zany amin'ity ankehitriny rehefa zany efa 5 taona izy dikan'izay zany raha ho banga mandrisy ny 5 taona nareo manahoana ny impactny le fampandrosoana iny fotony zany amin'ireo commune zay tsy manana be ny tanàna ny faharoa manaraka an'izay dia mahakasika an'ireo nde ataontsika hoe candidat zay any amponja nefa lany iny moa zany misy texte mety mirégir an'izay dia andrany fitram-pandrakana fotsiny zany misy référé amin'izay texte zay na zany na tsy zany eo koa ireo ande ataontsika hoe amin'ny fifidianana be ny tanàna zay hitaraina an'ireo candidat zany zay victime an'ilay reny contentieux électoraux reny zany mampanahy fotsiny zany dia hoe tena hoe hiova amin'ny hevitry ve la tribunal administratif par rapport am'le voaka-pifidianana zay nataony na dia hisy zay audience zay anjara fitram-pandrakana zany no mijerany zany akaiky satria sosanatsiny vava lasa hiteraka korontana eto amin'ny firenena mitaky fahatongavan-tsaina sy fandraisana andraikitry ny rehetra ny sina fampandrosoana eto amin'ny firenena efa hita sy tsapa arianana raha teo ny fahantrana lalina sy ny fahasahiranana ateraky ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahafantarana ny tena raha-mpamihana ho an'ny vahoaka notakin'ireo dahalo 20 tapitrisa ary ny fianakavian'ireo vehivavy efatra lasan-dahalo tao ambohibary voilena ny 12 desambra 2022 lasa teo ho takalo ny famotsorana azy ny ady varotra ny fianakaviana ka ny fanarahan'ireo tonta fa 12 tapitrisa isan'olona no aloha tsy nahefa ivolo eo anefa ireo fianakaviana ka notofirin'ireo dahalo izy efa bavy raha ny vaovao marim-potitra avy amin'ny solombavam-bahoaka narivony mamo izay nifandray tsy tapaka tamin'ireo fianakaviana ka nitatitra izay nambaran'ireo dahalo ny antso ny fianakaviana indray ireo dahalo aka ny fatinizy efatra ka mbola notakiany vola 2 tapitrisa avy raha tsy izany dia avalana rano any betsiboka ny fatinizy ireo hatramin'izao mbola tsy voafahitra na tena maty na mbola any ampelantanana ireo pakakely ireo vehivavy efatra raha nambarana ity solombavam-bahoaka ity satria tsy alohanareo le vola no takina nefany mpitandro ny filaminana no hitanay miodody aty aminay aty dia novononay izy anaky efatra afara te hakany razana ianareo dia mandoa 2 tapitrisa isan'isany zany hoe 7 tapitrisa zany zay vao afaka amenan'ilay razana raha tsy andohan'ilay vola ianareo dia avarinay rano any abetsiboka ireo afato amin'ny fianakavianareo reo zay no nitenen'ilay dalo afa kosa isika mbola tsy nahitany razana mbola tsy nafantatra hoe tena maty tokoa ve sa ina zavatra mitranga ao anatin'izany rehetra rehetra zany fa izay no nambaran'ilay dahalo zany tao anatin'ilay izy
miantso vonjy ireo mponina manoloana ny fanjakazakany pakakeriny any amin'ity faritra ity tsy naomby ny paikady entin'ireo mpitandro ny filaminana manery ireo fianakaviana tsy hanombe vola hoy ny fanazavana ka tokony hovaina tsy afara amin'ny fandatsahanaina toy izao. Ny olana ao anatin'ireny anefa dia mitarika famonoana n'lay olona nalaina foana le satria raha resaka ny tao marotsipoy aho fitarainana be diabe ny azoko tamin'ireo fianakaviana ireo ary tena mitomany mihitsy ilay ray mpianakaviana afaka marinonareo any zany fa ny antso ana tena tsy akato be diabe io ray mpianakaviana io andranomaso hoe ny mpitandro filaminana tsy mamela andovola nefany ny havanay taraiky any dia mitarika fahafatesana daholo ny rehetrarehetra reny ka eto ny any an-tanana hoe tsy mety ngamba ilay stratégie fa tokony hovaintsika zavatra fandray fa mitarika fahafatesana ilay trangan-javatra sahala amin'izany sanatria tsy hoe amevana ny dalo isika nandeha hanenjika mpitandro filaminana fa misy fay an'ilay izy dia mba hovaina fa tsy mety fa mitarika fahafatesana. Ankoatra izay vesatra ho an'ireo mponina ny antoerana ny famoam-bola iantohan'ireo mpitandro ny filaminana ho ny fanamafisana ka hitarainan'izy ireo nijerena akaiky izany. Mazefatra loatra ilay sary za hoentin'ilay fokon'olona andraisana an'ilay mpitandro filaminana ndraindray mpitandro filaminana 10-20 izy ao anaty tanàna ray mando vola isan-kerinandro ilay fokon'olona atao sakafon'ireny ary tena mitaraina andranomaso mihitsy ny tarainan'ny olona hoe zay ozy izy naronjato ary ny aloha zay nge tsy manana le tena tsy manana tsisy fidiram-bola arivo ny aloha zay nge tsy mahita an'izany ray andro tena mitaraina ny olona ka zany rehetrarehetra zany tsara jerena koa zany satria lasa zefatra anjara amin'ny fanjakana tokony hiantoka ny andamin'ny tean'ireny mpitandro ny filaminana mandeha rehetrarehetra an'ireny fa tsy anjara amin'ny vahoaka indreny andeha hanao tsy paipaika ka hiantoka amin'ny varotra ny sakafon'ireny olona an'ireny. Toy zavatra maro no mitarika tsy mahafoana ary tsy hafezana ny resaka fakana-keriny ao Anjozorobe sy Ankazobe izay tena lasipatra ho ny solombavam-bahoaka. Vokatry ny fitarazony tsy fandraisana andraikitra hatramin'izay zany ka mampahazovana ireo dahalo. Tsy lazaina ihany koa ny fahasahiranana iainan'ny mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny lafin'ny fiarinana ny fanabeazana. Misy tanana zatra nitsotra tao ho an'ilay dahalo dia niteraka n'ireny zavatra ireny. Ny zavatra tena ampitaina ihany koa dia zao tsy azo adonona ihany koa fa ny fanabeazana. Antitra niteraka foana hoe mijalina eny ambanivohitra eny ny fanabeazana lafo loatra. Mandoa karaman'ny mpampianatra firamina, mandoa ihany koa ny saran'ny fanamboarana sekoly satria ny fanjakana tsy mahavita manangana sekoly fanabeazana fototra manerana fokotany rehetrarehetra valan'izay be loatra le saran'ilay fanabeazana ny zava-doza teraka ilay izy dia tsy tafiditra mianatra ny ray aman-dreny ny zanak'ireo ray aman-dreny satria nahoana hoe tsika 5 alina ohatra ny aloha amin'ny firamina dia eo ihany koa ny etsy an-daniny etsy ankilan'izay ny saran'ny fanamboarana sekoly sy ny rehetrarehetra lafo be loatra ary tsy misy olona zany sady tsy mianatra tsy miasa fa mirenireny eny mazava ho azy fa makaizany izoran'ilay olona rehefa avy eo. Marobe ireo olona voaroroy ary rehefa voasambotra no ny tananam-ponja sy maty mihitsy aza voasaringotra tamin'ny raharaha fakana-keriny indrindra ny tao Anjozorobe ho ireo mponina ny toerana kanefa maro amin'ireo olona no olo-marina. Misy ireo tena tompon'antoka kanefa mbola hita miveriny ny fiarahamonina ihany. Mila mafisina sy hatsaraina manoloana zany ny fomba fandraisana andraikitra. Misy amin'ireny olona ireny ny tena nanao nefa afaka tafaverina indray. Misy ihany koa olona maty be diabe izay tena tenenin'ny fiarahamonina hoe olo marina tanteraka fa tsy voavaka tsara ny ratsy ny tsara zany tao anatin'ireny ka tsara jerena ihany koa reny satria teraka fijaliana ary fitaintanana ho an'ireo vahoaka any fotony any mihitsy. Mitaky asa mivaingana anatrarana ara-potoana ireo tompon'antoka amin'ny resaka fakana-keriny ny tompona andraikitra isantsokajiny ka metraka drafitra iray arahana ahafana mampahomby zany raha ny soso-kevitra ity solombavam-bahoaka ity hatrany. Inona no anarana omena an'ilay izy ahafahan'ny fitsarana mpitandro ny filaminana ireo opérateur ireo dia tokony vondrana ao anaty zavatra ray ary tena hoe hiaraka andinika tanteraka mihitsy ny amahana ny olana io satria raha miantso ilay olona amin'ny alina hoe andoavy 20 tapitrisa zay na 100 tapitrisa tokony eo ihany afaka 3 minitra na 10 minitra farafatarany tafavoaka ny coordonnées géographiques an'ilay olona ny antso tafavoaka ihany koa ny enregistrement amin'ny appel rehetrarehetra ny fandraisana ary tafavoaka ihany koa raha nisy message sy ny sisa fa maninona ny tsy azo zany raha tsy andro maromaro na volana maromaro ary fa maninona ihany koa no mbola tsy misy coordonnées géographiques ny réquisition mivoaka ho an'ny toerana maro samihafa tsy mety zany.
faritra mena ry tsy afabela amin'ny resaka fakanakery ny anjozorobe nandritra ny taona maro saingy mahatsapa ho miady rery eo mponina ny antoerana tsy vitan'ny resabe sy vahaolana mbola tabatra rentsony ny zava-misy satria efa tena miankina manaina betsaka ireo faneho-kevitra mahalony ity tranga ity to amin'ny tamazotra antserasera mahatsiaro tsy misy mpiany valalabe mandry raha ireo faneho-kevitra ireo ao ireo milaza fa tsy mbola priorité ny fanjakana aloha izany zao ny mpitandro filaminana mbola alefa manenjika mpanohitra foana aloha ny sasandray milaza hoe denen'le fanjakana mbola ilozany miatsy vahoaka tanam-polo sy manome milion an'lehibe kitany fa le vahoaka mila fanampiana amin'ny tsy fandrimpalemana jerepotsiny tena mafy ny zavatra ianany vahoaka indrindra ny any ambanivohitra tsy mba hitany mpitondra sasany nefa zany tena tsy mahalala izay lohalarana ho an'ny firenena mihitsy fanabeazana fahasalamana ary fandrimpalemana ny nolaina ho kosa ny hafa ary ao ireo manamafy fa ilay fitondrana raha hiaro seza mafy be fa rehefa hiaro ny aim-bahoaka tsy mahavita ninina tany amin'ny taona 570 tany nanodidina ny 7 sy 7 ny isan'ny mponina teto Antananarivo renivohitra tamin'ny taon-dasa tafakatra 4 tapitrisa mahery zany raha ny antontanisa navoaka ny revue de la population mondiale mitombo eo amin'ny 400 isan'ny taona eo ny isan'ny mponina eto andrenivohitra raha ny taremarika hatrany ankoatra ny fahaterahana dia isan'ny mampitombo be ny isan'ny mponina eto ny findramonina avy any ambanivohitra mila ravinahitra ny faritra 67 hektara Anosy sy ny akamaroan'ireo faritra iva Zambo dia lasa tanan-dehibe ao anaty tanan-dehibe ny tsy fanjarian'ny fambolena any ambanivohitra no ny tsy fampian'ny rotsakorana ny faratsiany lalana izay miteraka famoran'ny vidim-bokatra ny tena mahatonga ireo olona manorim-pinena ny eto andrenivohitra raha ny fanazavana manko mora kokoa no mitady vola eto sarotra ny fiainana any ambanivohitra zao maina ny tany tsisy fambolena vary zao tsy misy satria maina raha ohatra ny any aminay zao dia maina be ny tanimbary tsisy rano volana martso zany vary zany ny tokony hiakatra nefany zao mbola tsy manetsa dia inona zany ny atao dia miakatra tia Antananarivo mitady mba misy hohanina mba mivarivarotra kely dia misy hohanina e tsena aloha zao tsy dia misy e fa zany hoe rehefa mahazo kely fotsiny ianao zao dia efa zay e le varom-piainana satria mbola mivoatra misy fotoana zany tsy sasany tomobila amin'le vokatra dia ny sasatsasany miakatra ty andrenivohitra zany ny lehilahy miasa dia mbo analebiazana le varotra le fambolena any ambanivohitra dia ny vehivavy mijanona ny lehilahy miakatra dia misy fotoana moa zany tsy maharaka mihitsy rehefa le maintso ahatra reny dia tsy maintsy miara-miakatra ty manorim-ponenana kely zany dia mitady vola ny tanotsoroka azo ny tanora mamorina asa ho azy ny fanangarana orinasa fa ny tanora miasa ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny velotena ataony no isan'ny vahaolana amin'ny fifindramonina ty andrenivohitra tsy maharaka ny fitombom-ponina manko na ireo fotodrafitrasa na ny asa fivelomana mety isy amin'izay tsy fandriam-pahalemana satria maro ny tsy anasa nefa maro le olona nefa mifari-piainana konkoa miakatra en plus n'izay dia tsy maintsy hifamono eto raha tsy hoe ny fanjakana mihitsy zany mandray an-tanana ohatry hoe ampiana industrie maromaro ampiana orinasa ny tanora mbola tokony anasa mpianatra tokony anatra tsara mitsoatr'izay zany ny fahazavoko anazy ny vahaolana aloha dia ny lalana aloha voalohany satria rehefa misy ny lalana dia amin'izay mbo hoe mahazo vidiny valeurany zany le vokatra any ambanivohitra mbo amin'ny valeurany tsara dia mbo mahafaka miaina le olona any ambanivohitra dia mbo tsy miakatra ty andrenivohitra satria raha tsy mety ny lalana dia misy ty olona zany tsy maintsy hividy mora an'le entana azy zay manana enti-manana ohatry hoe manana camion dia lasa mora le hividanany anazy any dia tsy ampy le enti-manana tsy ampy le entina miaina vokatry ny famaroam-ponina nefa tsy mahasahana ny filany fototra dia mikorotana ny tanàna mitombo ny loto tsy maharaka ny trano fonenana sy ny toeram-pidiovana sy ny fivoahana raha tsy teny afa-tsy ireo vokany tsy voafehintsony ireo mpivarotra moron-dalana izay mameno ny arabe vahoaka n'arivo no lasa miaina eny ambany tonelina na eny amin'ireo toeram-pialofana tsy manana trano honenana mitombo ny fitohanana amin'ny fifamoivozana sarotra ny fanabeazana ny olom-pirenena noho ny amarony
any ka mitobaka ny fako raha tsy laza fa tsy ireo. Raha ny salanisa moa dia mandinina ny roetsy isan-taona ireo mponina avy any ambanivohitra no mila ravinahitra eto Antananarivo. Anitsy ny saran-dalana ifanaraka amin'ny fiovan'ny vitsolika ireo mpiandraikitra ny tompiantsonana zotra nasionaly sy regionaly raha ny fanambarana nataon'izy ireo ny maraina teo. Ho hita isaky ny tompiantsona ny antsipria ny fiovana petraka. Dia izy mifampidinana ny saran-dalana manomboka amin'ny herinandro ambony. Ny antsipirian'ny fiovana izany saran-dalana izany dia ho hitantsika isaky ny tompiantsonana. Ny saran-dalana ihany koa dia izy fiovana arakaraka ny vitsolika izay ho ampiarina eto Madagasikara. Tsy mieritreritra ny ampidina ny saran-dalana kosa ny fitaterana eto Andrenivohitra na ny CTU raha no mafisina ny tompon'andraikitra androany. Ny solika ihany no nidiny saingy tsy mitsaha miakatra kosa ireo kojakoja ilaina sy ampiasain'ny fiara raha ny fanazavana. Tsy maintsy mivonona amin'ny fiovaovan'ny saran-dalana araka izany rehetra manomboka amin'ny volana febroary ho avy izao miankina amin'ny fiovan'ny vitsolika izay takeny iraisam-pirenena. Tsy ataondry zareo no jerevanay fa izay manany anay manokana tindrindrina amin'ny fikajiana ny atao hoe saran-dalana. Izay lohatra eto tsy mieritreritra ny ampidina saran-dalana satria ny solika midina fa ireo kojakoja fampiasanay andavanandro dia tsy mitsahatra no misondrobidy. Noho izany zany tsy mbola manana fieritreretana ny ampidina saran-dalana izahay. Raha izay faharoa tsy maintsy vonona izahay amin'ny fiovaova amin'ny vidin'ny solika satria araka ny nambara fomba ofisialy hoe mety isy fiovana isam-bolana izy io mandeha automatika zany mialatsiny amin'ilay teny frantsay dia miandry zay ny amin'ny volana février hoe anahoana hidina ve sa hiakatra dia arakarak'izay zava-misy amin'ny volana février eo no ivorinay andinihana ny hoe inona ny tokony atao fa izay efa vonona amin'ny zavatra rehetra. Herinandro izay no nidinan'ny solika teto amintsika raha ny fanapa-kevitry ny fanjakana. Ny tahirim-bola iraisam-pirenena moa nametraka ny tokony isiny anitsiny ny fitondram-panjakana malagasy ny vitsolika ka hiakaran'izany 200 ariary isam-bolana. Hatramin'izao aloha tsy hita ny tena fiatraika ny fidinan'ny vitsolika ho an'ny mpitatitra hoy ny fanazavana. Ny fidinana aloha tsy dia hita loatra satria izay ene mandany solika eo amin'ny 3 litatra isan'andro eo. Dia raha raisitsika zany le 70 ampizato eo amin'ny 3,000 4,000 eo zany izay no fidinany isan'andro mieritraika anty aminay hita ty aminay zany. Ka raha 4,000 isan'andro zany atao ahoana ny ampidina saran-dalana ho kajiana amin'ny olona 100 ohatra raha 100 ny tanterinay hoe 4,000 ve no zaraina 100 dia afaka tapabolana dia mety hiangatra io dia lasa manome fasorosorenana ho an'ny mpanjifa izay fiovaovan'ny saran-dalana izay. Izay tsy maintsy hitandremanay satria izay nge no mifanerasera amin'ireo isan'andro dia tsy maintsy mitandrina izahay amin'izay zavatra rehetra ataonay. Ny volana Jolay 2024 no nisy fantsina farany saran-dalana teto Antananarivo renivohitra ho 100 ariary. Tsy azo heverina ny dinan'izany saran-dalan'izany ho ny fanamafisana ny tompon'andraikitra manoloana ny tsy famarina toerana ny vitsolika. Andrasana ny toy ny rara. Marary ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Lasa ambanin-javatra kanefa dia fototra mampandroso ny firenena iray sy ny mponina ao aminy. Raha misy ny sehatra mila tosika sy fanampiana dia ny tontolon'ny fanabeazana ny vaindohan-draharaha hoy ny mpanabe amina sekoly tsy miankina iray raha tafaresaka taminay. Sahirana ireo sekoly, sahirana ireo ray aman-dreny hoy ny fanazavana ka lasa voatera-pandeferina ny fampianarana noho ny tsy fananana sy ny fahasahiranana. Nana fanjakana mihitsy aloha zany zao fa mba tokony ahena zay azo ahena ary indrindra fa aty amin'ny fanabeazana koa raha ngamba tonga dia atsoy tosika fanabeazana tonga dia ny droany baka tonga dia atao 0 ariary ihany inona ny olana amin'izay satria raha tena tiatsika le fandrosoana ao anatin'ny zavatra zay dia ny fanabeazana tokony atositsika mafimafy ao anatin'le izy kanefa zao amin'izao fotoana zao io no mampihena ny isan'ny makaty tsekoly sy ny mianatra satria io bakeo lafilafo amin'ny malagasy ny manatanteraka an'ilay antsoina hoe droit ka izy io zany raha mba azo atao dia
mba mangataka ny fanjakana mba jerena manokana io resaka momba ny ataontsika hoe droit io anatin'izay resaka izay miditra ao anatin'ny 2 volana fahatelo amin'ny taom-pianarana ny eny amin'ny ambaratonga fototra amin'izao fotoana izao. Efa bolana izay ny lasaka nefa dia mbola maro amin'ireo mpianatra no tsy nahaloha fa tsy nisy sara ampidirana ny anatra raha ny fanazavana hatrany. Ny sekoly arak'izany no miezaka manentsina ny banga amin'ny karaman'ireo mpampianatra sy ny fampandehanan-draharaha. Septembre zany, ny octobre, novembre, décembre, janvier anazy nefa classe de 3e io a classe de 3e io fa ianao malahelo an'le ankizy fotsiny de mandray aloha ianao hoe avilo mianatra de andao rehefa apresaka de eo amin'le anina voalohany zany zay hoe nanao visite zao zay androany tokony efa hoe mois de janvier satria efa valony volana itsahana le izy mbola io ary ny janvier na hitanareo io fa mbola tsisy mbola jerenareo mbola mangatakandro be deaibe sasany ary mangataka hoe amin'ny sezy zao nefa efa firy zao de io jerenareo io ao anatin'ny anaray zany vo anankiray sy anankiroa mame an'lay tamin'ny fidirana mpianatra voalohany indrindra dia tena marisarisa ny fakanesana ny fisoratana anarina taty amin'ny ivon-tsekoly ny antony dia izao ny sekoly a mahay mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny noho izany ny sekoly zany tsy olana mihitsy ny amin'ny fangatahan'andro nizanizy io zany naiza naiza io ka privé nresahana fa misy fifampiresahana fotsiny zany apetsaka dia mandeha ny fifanarahana raisinay laika izy misy aratsy amin'izao mbola ny droany mbola tsy ampy mianatra ao aminay somatsara mihitsy satria misy fifampiresahana mazava tsara mihitsy ao anatin'izay fotoan'izay dia ao anatin'izay zavatra ihany koa nefa dia sahirana ny ray aman-dreny dia matetika ny ray aman-dreny mihitsy manajanona an'ilay zanany fa hoe sahirantsika titantsika tsony le vola fa nitambaja betsabetsaka le vola ka noho izany nohanina aza tsy hita ka noho izany aleo any amin'ny politika ny finanana aloha zany zao ny atao betsaka dia ajanony ilay zanany ao anatin'izay zavatra zay dia lasa mirenireny fotsiny le ankizy. Vokatry ny tsy fisina sy ny fahalafosan'ny saram-pianarana raha mita amin'ny vola miditra ny tena olana ho ireo ray aman-dreny sendranay. Misy amin'izy ireo no mampandefitra ny filana hafa mba ampianarana ny zanany. Misy kosa nefa ireo voatery mampiato ny fianaran-janany noho ny antony izay tsy ahafahamanoatra. Lafo aloha amin'izany saram-pianarana sahirakirana satria ny anay mantsy asa tselika ny atao fa tsy aza fixe dia sahirakirana kely amin'ny fandoavana anazy tsy maintsy amin'ny resaka sakafo aloha satria izay ihany aloha ny ilaka afaka mpandeferana. Sahirakirana aloha ny ray aman-dreny satria fiainana sarotra nefa ampianarana koa misy foana le volaloha dia ohatr'izay fa zany hoe tsy maintsy ampianarana le ankizy ka atahoana moa ny asa tsisy dia somary ohatrany sahirakirana ihany ny fampianarana mpianatra ny anay zao 3 ny zaza ao an-trano ny anankiroa anankiray any zany sisa zao ny anay mianatra ny tsy fampiana aloha no mahatonga anazy mijanona tsy fampiany ny vola ohatra hoe ny asa tsisy ny karama vady tsy ampitsony ao an-trano ohatr'izay ho fatsano volandria. Izany rehetra izany no midika fa latsaka lalina anaty fahasahiranana ny malagasy ankehitriny ary miantraika amin'ny lafiny maro toy ny fanabeazana ny tsy fananana. Tsy misy afa-tsy ny fanjakana ihany anefa no afaka mamazo ao olana ara-tsosialy sy ara-toekarena tena mampikaikaika ny maro izao. Trangana tazomoka vao marina ny isa 2 tapitrisa no hita teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 araka ny tatitra farany navoaka amin'ny vondrony iraisam-pirenena misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS ny volana desambra 2024. Rofaingo 7 isanjaton'ny trangana tazomoka maneran-tany dia eto Madagasikara avokoa raha ny tatitra ihany. Aty Afrika no ahitana ny iray apatelo ny trangana tazomoka maneran-tany toy ny hoe any Nigeria no ahitana 5.7 isanjaton'ny trangana tazomoka. Raha ny zava-misy maneran-tany anefa dia midina ny taham-pahafatesany vokatry ny tazomoka. Tany amin'ny taona 2000 ohatra dia 5.4 hetsy ireo namoniaina no ny tazomoka raha 7.9 sy 10 hetsy no maty vokatry ny tazomoka tamin'ny taona 2024 araka ny taremarky ny OMS hatrany.
olana mipetraka eto Antananarivo renivohitra foana ankehitriny ny faharatsiany lalana indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao toy ny izay hita ety 67 hektara feno lavaka ny arabe ka iandrona ny rano zany amin'izao vanim-potoana ny aviorana izao zary lasa mahazatra ny faharatsiany lalana ho ireo mpampiasa lalana manoloana izany ny ben'ny tanàna apetraka amin'ny fomba ofisialy rampitso no andrasana hoy ny fanazavana raha anatanteraka na tsy ireo fampanantenana nataony ela ny fahavaratra fako maso midriky fandronzy io le problème nazy ty le kanaly fananandrano maloto fa mila curegna ndray mandeha idiovina tanteraka zay vao misircule rano ny arabe de vita tsara arabe tsy amin'ny départ teo vita tsara vita pavé rehetrarehetra fa ny kanaly mihitsy sa voaky curage ny kanaly tsy nisy zay mahatonga problème amin'ity rano reto sy misircule ary la plupart ny tragno aby reto tsy de misy rano very tampoko very zay maiangaviny apitao amin'ny tompona ndraiky agny amin'ny mera ila fa mera fa hiakatra amin'ny toerana amarafitso zay apitao aminy fa zay zavatra ilaina eto tompona ndraikitra tokony ho amboarina ingana le lalana satria manotoana fifamoivoizana na mba asiany polisy ao rehefa tsy hanamboatra an'izy ohatra efa namboarina ihany ampahany tamin'ny lalana tety 67 hektara raha ny fanazavana saingy efa miaraty sahady zany ankehitriny misy koa nefa ny mbola tsy nasiam-panamboarana mihitsy ka mampitaraina ny maro fa tiantoka tsy hita pesipesena mantsy ny vokatry ny faharatsiany lalana raha nambarana ireo mpampiasa lalana hatrany azy io sady efa ela be iny simba tsy haike matory ve le ancommune ao samy andran'le mpanolotsaina ivory tsy haiko hoe mampiena ny tory vita moa io lasa miena ny tory vita satria mitohana be foa ny isanandro ny avita 5 zao lasa 3 vita na 4 eo zay ihany ny tory vita eo ratsy zany le lalana toko mba mila jerena le ty amin'ny tanàna efa elaela ihany satria manko mba tonga misy kirina le misy rano miangona de asorina le pavé de lasa tsy voaferinydrivo salamle any amin'ny asanay zany le izy ohatry mampianjeranay le izy zany amin'le sisisika mankina ny any le moto de misisisika de lasa mijoboka any amin'le lavaka mokoa le zany sady miteraka fitohanana be tao amin'ny faritra le izy vaolana matipaika sy foto-dravitra samateza manaraka ny kalitao no andrandrain'ireo mponina raha ny fangatahana ireo antoky ny filaminana sy ny fandrosoana raha teo ny lalana ka mila fijerena manokana araka ny fanazavana hatrany nidedaka indray ny afo tany avaratry Los Angeles nanomboka omaly na dia efa nisy fitoniana kely azy izany teo aloha kely teo anarivo ny ireo nahazo baiko hifindra toerana tao anatin'ny ora vitsy monja dia 830 hektara ny ravan'ny afo teo amin'ny manodidina farihiny Kastaika ny fitsokin'ny rivotra mafana sy maina ao Santa Ana no nampirongatra ny afo olona 5 alina no nanadidina farihy 20 kilometatra avaratry Los Angeles akaikin'ny tanàna Santa Clarita ny tsy maintsy ny ala amin'ny toeram-ponenany miara-miasa mamono ny afo na ireo mpamonjy voany aty ambony tany na ireo helikoptera sy fiaramanidina manondraka rano avy eny ambony fonja efatra ahitana vao fonja 770 no ahina hotratry ny afo raha vaovao raha tsy ahivina vao tsela no nandravany afo tao amin'ity tanàna faharoan'ny Etazonia ity olona 30 latsaka ny namony ainy ary trano 505 Israel mahery ny rava tanteraka tamin'izany ary dia izao tranga izao indray ny afo aneterana